Fampandrosoana ny baolina kitra eto amintsika mbola dia nahazo fitaovana vaovao zany ry zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra izay naseho tamin'ity fotoana nionany zareo tamin'ny mpanao gazety iny. Fiara izay entina hitaterana ny ekipam-pirenena malagasy izay voalaza fa azo noho ny fiara-miasa tamin'ny filohan'ny confédération africaine ity taranja baolina kitra ity eo ihany koa ireo fitaovana isan-karazany dia ny fanamiana izany izay voalaza ihany koa fa azo ny fiara-miasa tamin'ny filohan'ny fédération européenne ny union européenne de football ny UEFA zany sy amin'ny alalan'Andriamatoa Michel Platini reto fitaovana ireto araka ny fanazavana nandritra ity fiona tamin'ny mpanao gazety ity. Naseho tamin'ny fomba ofisialy ny talata atoandro lasa teo ihany koa teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny fitaovana vaovao ho an'ny ekipam-pirenena taranja baolina kitra. Teo aloha ny fiara roa marika Hyundai sy Peugeot partenaire izay natao indrindra hitanterana ireo mpilalao ao amin'ny barea sy ny teknisiana ao aminy. Ireto fiara ireto dia azo tamin'ny fiara-miasan'ny filohan'ny fédération sy ny filohan'ny CAF Issa Hayatou. Ankoatr'izay dia nampahafantarana tamin'ity fotoana ity ihany koa fa dia manomboka izao dia hisalotra ny fanamiana marika anaiky ny barean'i Madagasikara sokazy taona rehetra. Ity farany indray kosa dia azo tamin'ny fanelanelanana nataon'ny filohan'ny UEFA Michel Platini. Nandray ireo fitaovana ireo avy amin'ny komity mpanatanteraky ny FMF ireo filohan'ny komity mpitantana ny barea Andrea Tucci Miguel. Ministra dimy ihany koa ny tonga nanotrana ny fianakaviam-ben'ny baolina kitra teny Mahamasina ny talata teo dia ny ministry ny serasera, ny ministry ny fifandraisan-davitra, ny ministry ny fampianarana teknika, ny sekretera mpanjakana miandinja gendarmerie ary ny ministry ny fanatanjahantena. Ity farany izay nilaza fa vonona anoana ny baolina kitra malagasy sy ny fédération indrindra fa amin'ny fandraisana ny kanina ho an'ny latsaka ny 7 taona ny taona 7 ny lalao kanina amin'ny taona 7 ho an'ny tanora latsaky ny 7 taona dia iveriko fa zava-dehibe tokoa ho an'ny voninahitry Madagasikara indrindra fa efa poroborobona sahady an'izay setry ny taranja baolina kitra zay eto Madagasikara ka tafiditra indrindra ao anatin'izay fampiroboroboana sy ny fitandrovana sahady ny voninahitrytsika malagasy ary indrindra araka nambarany teo dia mba hatafiditra ny ekipam-pirenentsika ao anatin'ny 4 voalohany ka ho afaka andray anjara amin'izay mondial zay dia veriko fa rariny dia rariny tokoa ary eto izahay amin'ny anaran'ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora dia miteny eto masonareo fa vonona tanteraka izahay hanovana sy hiara-iasa amin'ny fédération malagasy. Mitohy araka izany ny fandarana asan'ny fédération malagasy ny baolina kitra amin'ny fampandrosoana ny ity taranja ity amin'ny ankapobeny.